Ho resantsika eto amin'ity vidéo ity ireo zavatra fito izay mila ianarana, mila fehezina raha te ho lasa professionnel sy tena hoe antsoina hoe mahay gitara ianao. Ary ohatra amin'ny farany ary ny vidéo. Voalohany dia ny rapidité sy ny précision. Raha ohatra ianao mitendry ka tsy manana rapidité tsy marina koa ny zavatra tendrenao dia tsisy dikany ny mampitendry anao. Raha ohatra tsika vao mianatra, ohatra hoe vao manomboka mianatra gitara dia ny précision aloha ianarana voalohany, zany hoe ataovy marina tsara ny zavatra tendrenao. Anome ohatra ianao zao atao mitendry hoe dia aza maika anatratra an'ilay rapidité aloha fa ataovy miadana. Ataonao ohatr'izay zany l'izy aloha, ianaranao miadana tsara ohatran'izay aloha l'izy dia rehefa hay miadana tsara dia ampitomboanao tsikelikely ny vitesse. Raha misy aminareo efa mahay mampiasa métronome dia alefaso ny métronome dia le klikin'le métronome igny no arahanao. Faharoa manarakarak'izay dia ianarana ny resaka accord de base sy ny solo. Ohatra ianao zao mianatra teny anglisy, rehefa mianatra teny anglisy ianao dia sady mianatra grammaire ianao mianatra prononciation ianao rehefa hainao zay dia sady mianatra ihany koa ianao vocabulaire. Zany hoe misy zavatra zany mila ianarana mitambatra, grammaire sy vocabulaire zany tsy maintsy iarahanao mianatra, fa tsy mety hoe mahay grammaire fotsiny ianao nefa tsy mana vocabulaire. Dia ohatr'izany mihitsy rehefa mianatra gitara. Rehefa mianatra gitara isika dia sady mianatra solo ny mianatra accord. Reo roa reo zany tsy maintsy fehezinao reo. Fahatelo manarak'izay dia ny resaka teknika. Misy teknika ny fanaovana an'ireny mélodie ireny amin'ny gitara sy ny fomba fikapoka raha ohatra ny manao rythmique ianao. Dia ireny teknika ireny mila ianaranao tsara daholo. Ireny moa ianarantsika na amin'ny cours en ligne na ho anareo mividy vidéo ato aminay dia ianarana daholo ireny dia ireny mila fehezinao. Ohatra hoe ianao zany zao raha hitendry, ohatra hoe dia afaka mampiasa ianao ohatra ny hamairon hoe na ohatra hoe slide. Zany rehetrarehetra zany ianarana rehefa mitendry, rehefa tena te hifehy ianao dia tsy maintsy mianatra an'izay. Fahaefatra dia ny élargissement. Ny tananao io dia mila mivelabelatra rehefa mitendry fa tsy mikombokombona be. Misy amintsika mitendry raha ohatra ny asaina manao zao ohatra hoe dia tsy mahavita le tanana fa lasa manao feo hoe ohatra, dia tsy tsara zay. Dia misy exercice na élargissement mila ianaranao dia ianao koa mila mahay mila mahay mampivelabelatra ny tananao dia mivoaka tsara ny zavatra tendrenao ao anatin'izay. Fahadimy dia mila mahay mifehy ny fotoananao ianao. Rehefa mikotrana ianao dia izay zavatra tena essentiel aloha ianarana, izay zavatra tena sarotra aloha ianarana. Dia rehefa mandeha izay mandeha tsikelikely ianao dia mitohy mitombo tsikelikely hatrany. Misy amintsika tsy manokana fotoana mihitsy ianarana gitara dia tsy possible ny ahaizanao gitara rehefa tsy fehezinao ny fotoananao. Ny fotoana dia tena ilaina, mila mamerina foana manko isika, tsy maintsy mandray foana isika. Dia rehefa mikotrana dia ianaro tsikelikely izy dia aza mamerina foana ny zavatra efa hay fa mba izao le zavatra mampijaly anao ianarana sy averina matetika. Fahaenina, fehezo ny gadona be da be. Misy amintsika tsy te halala fa tsy gadona anankiray fa mila mihaino mozika be da be tsika dia mila mitendry mozika be da be. Farafahakeliny aloha iangana dia anankitelo, fa ny tsara, ny tena tsara dia raha te haingana ianao dia mifehy gadona maromaro ary mihaino gadona marobe dia andramo zay dia ho hitanao fa hafa mihitsy ny ataonao amin'ity taona ity. Amaranantsika ny conseil androany fahafito dia mila ianao mizatra mitendry sy mihira miaraka amin'olona. Rehefa ohatra ianao mba mahay hira dia mangalao olona hihira dia ianao mitendry. Raha ohatra ianao fa manomboka mahay mitendry ihany koa dia mangalao olona hoe hiaraka hitendry aminao, ianao manao accord, izy manao solo na mifamadika amin'izay. Raha ohatra ianao fa hitanao hoe efa ela nitendrena, tsara kokoa ianao mitendry miaraka amin'ireny gitariste hafa, misy ihany koa mety pianiste na batteur na ohatr'izany mety be aminao ihany koa ny fivelarana toy izany. Zay ny vidéo antsika, manasa anareo hipartager au maximum ny vidéo androany dia araho hatrany pejy fa mbola be da be ny zavatra ho resantsika eto. Mankasitraka tompoko.